Dia fahamerabana rehetra indray tsy lasa matsara eto amin'ny chaîne. Androany dia vidéo vaovao indray no atolotro anareo izany hoe mbola tsy nataoko mihitsy tia teto amin'ny chaîne ito fa ohatrany hoe mino fa hanampy anareo zany le izy dia ny lohateny araka ny hitanareo eo dia hoe tena izy sa tsy. Dia mazava ho azy le tena izy no asehoko anareo. Be dia be manko ny olona indrindra any Madagasikara no mivarotra maquillage tsy tena izy. Hitako amin'ny vaovao reny dia ampiseho be mihitsy le izy nefa zavatra tena tsy tena izy mihitsy mivarotan'le olona. Dia tiako fantatrareo zany hoe ohatrany ahoana ny tena izy sy ny tsy tena izy. Le tena izy no asehoko anareo dia amin'izay misy comparenareo zany. Dia ny androany zany dia Naked One avy amin'ny Urban Decay zany no horesahantsika. Dia mazava ho azy asiako sary manakaiky zany amin'izay hitanareo tsara le izy mazava ho azy. Dia voalohany indrindra aloha dia le fonony velours zany moa zany ity qualité ity sa inona. Naked le soratra ohatrany hoe soratra vita amin'ny ranombolamena Naked Urban Decay, tsy misy hoe one le izy na zavatra ohatry izany fa izay fotsiny Naked Urban Decay. Dia ny eo ambadika misy andreo soratra be dia be ireo, misy ny compagnie Urban Decay, misy andreo rehetrarehetra ireo zany. Dia ny habeany mazava ho azy ohatra izao, izany hoe tsy mingeza be ohatra izao le izy na kely dia kely ohatra izao fa ohatrany hoe habeana kasety fe zany. Zay zany ny habeany. Dia rehefa sokafana le izy dia misy fitaratra avy eto, dia misy soratra hoe Naked ihany ao anatiny. Dia ohatra izao no lokony. Misy borosy miaraka amin'ity borosy fisado zay le izy. Dia ohatra izao no loko tokony ao anatiny. Dia indrasika hisantsika araka ny hitanareo ohatra izao dia loko 12 no eo amin'ilay izy dia misy anarany tsirairay daholo ireo loko 12 ireo. Manomboka amin'ny Virgin, Sen, Naked, Sidecar, Buck, Half-Baked, Smog, Dark Horse, Toasted, Hustle, Creep, and Gunmetal. Izay zany anarany karaha ohatra ka hoe tsy ohatr'izay ny anaran'le izy eo ambany eo na anarana hafa mihitsy ny apetrany dia mazava ho azy tsy izy izay. Okay? 12 ny lokony misy borosy miaraka aminy misy soratra Naked eto dia misy fitaratra. Okay? Dia hitanareo amin'ny overlay eo ihany zany ilay sary direct mazava ho azy. Asehoko anareo zany hoe firy ny loko matte dia firy ny lokona ny loko firy ny loko matte dia firy ny loko somary misy mangirangirana zany. Telo ihany no loko matte. Telo ihany satria senina koa somary. Dia ny Virgin zany dia Naked dia Buck. Virgin koa raha somary misy lokolokony ihany ito zao Virgin zao iny dia Naked dia Buck. Ireo ihany zany no loko matte. Dia ny loko misy irisé zany, ny loko irisé na ny loko somary misy mangirana zany dia Sen, Sidecar, Half-Baked, Smog, Dark Horse, Toasted, Hustle, Creep, and Gunmetal. Lasa asehoko kely fotsiny zany fa tsy izy rehetrarehetra no andeha ataoko eto amin'ny tanako eto fa ngamba dia feno ke. Dia exemple fotsiny zany reto ataoko amin'ny tanako reto ito voalohany hitanareo ito zao Sen. Sen zao io voalohany indrindra hitanareo io
dia faharoa manarakaraka azy a sidecar so hita ve izany sidecar ohatrany hoe mazava loatra zany ve dia ity a tokony tsy ohatr'izao zany nanaovako anazy dia ity anankiray ity a dark horse dia le farany indrindra Ganmero angambany ataoko any amin'ny farany na ataoko any amin'ny page Facebook no ny sary manakaiky kokoa dia amin'izay hitanareo tsara zany ny sary azonareo hikomparena anazy sy sary azonareo tehiriziny miala tsiny fa sady mamafantanako ihany dia izay zany zareo tandremiany mandany vola amin'ny zavatra tsy tena izy indrindrindrindra fa ohatra hoe fosika zany le izy dia hoe avaiza le izy dia izy nanamboatra anazy dia ina produit nampiasaina hanamboarana an'io zavatra fosika io mety allergique an'le zavatra produit ampiasaina nanamboarana anazy ianao na ohatra izany dia lasa le nekatra no tsy tianao nefa le izy tsy tena izy ny anananao zay zany atahorana daholo indrindrindrindra fa zavatra atao amin'ny maso tsy fantatra hoe inona nampiasaina nanamboarana an'iny loko iny dia raha ohatra ka ataonao any amin'ny maso iny sanatry jambana hitanao tsy haiko dia mila mitandrina tsara zany amin'ny resaka maquillage hoe tena izy tsy tena izy indrindrindrindra fa maquillage na brand ohatra izao lafo dia tena mila mitandrina zany mividy anazy na botika hoe botika efa malaza tsy ohatra izany arany satria botika efa malaza mihitsiny ilay fivarotana hitako mivarotra an'ilay brand anankiray marika anankiray izay tsy tena izy mihitsiny ny zavatra mivarotana nefa dia asehoseho be amin'ny teny amin'ny vaovao le izy asehoseho be tamin'ny caméra dia izay zany tiako lazaina hoe mila mitandrina tsara zany nareo izay zany Urban Decay dia ny eto amin'ny sisiny eto koa zareo saika adino koa itony alohany itony arina dia ny eto amin'ny sisiny eto koa misy soratra hoe Urban Decay iny koa zany afaka hitanao anazy ny eto koa misy soratra Urban Decay dia rehefa mivadika ohatra izao dia ohatra izao no misisiny le izy zany ok dia araka le lasaiko zao 12 sy ny tariny dia angamba zareo tena ho alaiko sary akaiky le izy efa antitrantitra moa zany ty anaty fa afaka hitanareo tsara ihany le izy alaiko sary le izy dia ho ataoko amin'ny page Facebook no tena ny sary akaiky zany dia amin'izay hitanareo tsara ohatra ny amoana raha ohatra ka tsy dia hitanareo le izy teto amin'ity vidéo ity dia zay indray ara zany ny vidéo hoan'ny androany zareo engany kamba nanampy anareo ny vidéo androany na dia kely fotsiny ary dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany raha ohatra ka tianareo le izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air aza dino ihany koa any mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao mahay mampoana le izy dia eto amin'ny vidéo manaraka